hoanay ianao mety toetriny andro miarabana ny mandrafitra ny toetriny androntsika dia mbola any izay tsy maritoerana hatrany izany hoe azo oram-baratra ny avoatany sy ny ilany andrefan'ny Madagasikara iny manakarakitso somary ahitana fiakarany ihany koa ny maripana ambony indrindra. Dia roverentsika ny mety toetriny andro ho an'ny rakitso ho an'ny maraina dia norana anisava analandrofo sy atsinananany andrahona ny andro amin'ny motsiraky hoentsy mendabe iny ary mety arahana orana tandrekin-drahona zany any Sofia alaotra mangoro vatovatomponany ary amin'ny motsiraky atsimo atsinananany. Ny faritra sisa moa dia ifanjingasan'ny rahona sy ny masoandro. Raha ho an'ny tapany hariva kosa indray dia norana hatrany amin'ny avaratry Jianahany Antsava sy Analandrofo. Anao oram-baratra ny andro amin'ny atsimon'ny Jianahany Antsofia sy amin'ny avaratry alaotra mangoreny. Anao orana tandrifin-drahona mety araha-pototra kosa ny andro amin'ny afovoantany Ray Manontolo iny amin'ny avaratry Androsianosy sy amin'ny ilany atsinanan'ny Menabe sy atsimo andrefana. Ny faritra sisa moa dia ifanjingasan'ny rahona sy ny masoandro. Raha mahakasika ny maripanantsika indray dia 10°C ny ambany indrindra izay tanjantsika ao Vakinankaratra ao. Raha ny ambony indrindra kosa indray dia 5.30°C izay hitantsika any Antsohisy Maheratanàna. Raha toa ianao ka hivoaka ny ivelan'ny Madagasikara dia anorana any Johannesburg. Anao orana tandrifin-drahona ny andro any Milan ary ifandily ny rahona sy ny masoandro any Paris, Nairobi sy Bangkok. Raha mahakasika ny nosy mandringatsika indray dia anoram-baratra any Comore. Anao orana tandrifin-drahona ny andro any Maurice sy La Réunion ary ifandimy ny rahona sy ny masoandro any Seychelles. Dia izay no mamarana ny toetriny androntsika mametraka ny veloma mandra-piaina indray.